Amin'ny ankapobeny loza mpiarakoditaka ireny dia ny alcool no fototra zany ny malagasy amin'ny ankapobeny izay azo ambara fa maro tokoa no misotro toaka. Vao maraina dia efa hita tomay fiolona eny amin'ireny toeram-pisotroana alcool ireny. Profon'izany fa misy amin'ny malagasy no miankin-doha tanteraka amin'ny fisotroana alcool. Ny sasany aza moa tsy mahavita ninina mihitsy raha tsy mandray kely araka ny fiteny azy. Raha navoaka ny OMS tamin'ny 2024 dia mahatratra 900 ny malagasy no mpisotro toaka isan'andro. Isan'andro tokoa mantsy dia tsy maintsy ahitana olona foana anatin'ireny toeram-pivarotana zava-pisotro mamamo ireny. Ny farany herinandro tahaka izao anefa no tena mahafeno ireny toerana ireny. Miandahy miambavy mihitsy ireo olona ireo hita ao anaty bara raha ny fanazavana entin'ny mpivarotra. Ny zava-pisotro mahery na itony antsoina hoe spiritueux itony no anisan'ny be mpankafy indrindra satria dia ny 370 ny malagasy misotro toaka no milaza fa tia azy. Mbola ny labiera kosa nefa no mitana ny larana voalohany amin'ny zava-pisotro mamamo sotroiny gasy satria dia 470 ny mpisotro zava-mamamo no fidy azy ity. Tsy tena mbola zatra misotro divay kosa isika malagasy satria tsy misy afa-tsy 370 ny mpisotro ihany no mifidy ity karazany iray ity. Ireo dia tarehimarika navoaka ny OMS tamin'ny 2024 daholo.